fanesorana ny mpanolotsaina ny tanàna no lavo ny fitsarana. Fameloma maso ny antoko tim tany Mahajanga tanjona ny iverenan'ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Commune Anosiala Ambohidratrimo trano manodidina ny 50 amby zato no kasaina arodana. Zoma 20 Oktobra taona 2024 manotra ny Araba atopoko lasy sy topoko vava antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia androany no niakatra fitsarana atao amin'ny fitsarana amsana ny ady amin'ny fanjakana ny rarahan'ireo mpanolotsaina ny tanàna no kasaina ny sorona tamin'ny toerany resy ny mpitory ary nahazo fandresena ireo mpanolotsaina ny tanàna fanazavana avy hatrany ery eo amin'ny rindrantsary ny toky Ramarla. Nahatra ora efatra teo eo ny fotoam-pitsarana natreon'ireo mpanolotsaina ny tanàna tamin'ny raharaha fikasana anaisitra azy ireo amin'ny toerany. Rehefa avy nenoina sy noadadiny izy ireo dia nivoaka ny didy ka nivoaka mpandresy ireo mpanolotsaina ny tanàna. Ity raharaham-pitsarana izay niakatra androany ity dia mahakasika ny fanalananay folo mianadaty io mpanolotsaina ny tanàna. Anisan'ny fanamarinana izay nentinay dia ny hoe fivoriana tsy ara-dalàna io tsy natrehana io mazava loatra zany fa raha fivoriana tsy ara-dalàna dia tsy ara-dalàna koa ny fanapahan-kevitra izay niraisina tao anatiny fa ny zava-dehibe dia nojereny lety amin'ny tribunal administrative tsara ny antota-taratasy rehetra napetraka dia ny fehiny no lavina ny fanesorana anay. Anatra ho ampitory ireny valim-pitsarana ireny ho kosa ny mpanolotsaina ny tanàna toavina Rahalambo Mahay. Olona mieritreritra azy ho tena lehibe eto amin'ny firenena zany hoe olona anankitelo be ny tanàna filohan'ny filan-kevitra raha literagy Nandrejitoaina ary ny préfet de police no niady taminay ary nitoranay taty amin'ny fitsarana resina izy ireo miantso mivoaka malagasy rehetrarehetra aza matahotra nareo fa rehefa mbola manana marina nareo ka mivondrona ka manao zavatra tena mety dia aza matahotra ohatrany hoe efa resy daholo ny malagasy tsy tompoko mbola afaka miady tsika ary zay dia porofo mivangana izahay nanao campagne tsy namambola izahay ao anatin'ny filan-kevitra viraviraina vola resaka carburant ohatra fa zay tompoko tsy hivadika ary zay tsy hivadika amin'ny hevitray ary ho an'ireo malagasy rehetra zay resy dia mijoro mitsangana fa azo atao io mbola voavitsika ty firenena ity ho an'ny mpitantana ny Antananarivo dia tena tsy mahataty ady hevitra mihitsy ve zany nareo tena tsy mahataty tsy vidivikevitra mihitsy ve zany nareo no tonga amin'izao fandaninandro fitoriana izao raha izahay rehefa miteny izahay dia mijery nareo anatin'ny maso ary ao anatin'ny filan-kevitra eo ianao andre matobe ny tanàna Nandrejitoaina eo ianao andre matory Aliteragy dia mifampitenitsika maso imaso nareo nitory anay teto tsy sanjoro akory nareo taizy nareo rehefa zay no miteny sazy miatrika savy nareo mieritreritra nareo olona amboninay tsy tompoko samby olom-bo fiditsika eto na firy taona fa sahinareo miteny anay sahinareo miresaka andao arasa dia miresaka tsika fa ty mifampitory tia mandany andro mandany andro firenena kosatria moa maro anisa tamin'ireo mpanolotsaina saika sorona tamin'ny toerana ireo ny avy amin'ny Antokotim dia tonga nanotrina ireo mpanolotsaina ireo ihany koa ny solombavam-bahoaka sasatsasany lany tamin'ny anarany ity Antokotim ity. Alazako dia solombavam-bahoaka Madagasikara amin'ny Antokotim matin'ny mpanohatra ary mpanolotsaina ny tanànan'Antananarivo Antokotim ny valo amin'ireo toriana zay lazaina fa tsy mony fevrianareo tonga ko manarika liza manotrina andreo satria miboribory tamin'ny faefatra zay misy mpanolotsaina telo dia tonga hero andrareo ary mahatoko mpanohatra koa tsy maintsy mijora satria za dia mahita fa tsy mety ny ataon'ny président conseil municipal ny tanànan'Antananarivo amin'izao zavatra satria misy fijerena tavan'olona fa rehefa tena jerenany betsaka no manao tsy mety eo fa dia ninjehana fotsiny ka dia manofina andreo satria tsy mety ny ataon'ny président conseiller municipal n'Antananarivo tsy mahay miasana izy fa dia manao fahatany miasa amin'izao manao hoe resaka hoe alako bika tsy tiako tary fa tsy mandeha amin'ny lalàna tokony arahana amin'ny resaka fanatarahana miasana amin'izany hoe filohan'ny mpanolotsaina tanànan'Antananarivo zany. Raha tsahivina dia noho ny tsy fanatrehana ny fivoriana intelo no antony saika anesorana ireto mpanolotsaina misy volo ireto saingy izao no lavo ny fitsarana izao. Fantatra ihany koa fa efa nanivo ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny fangatahana fanafoanana ireo hevitra tapaka nandritra an'ireo fivoriana tsy ara-dalàna nataon'ny commune Antananarivo renivohitra ireo.
fa androany ihany koa no niakatra fitsarana ny rarana ampifanolana ny ramatoa Clémence Raririna sy ny ben'ny tanàna anaina Andriatsy Toaina ary lehibe ny Fokotany iray indray raintsika avy hatrany ary ny fanazavana mikasika izay. Mikasika le fitoriana izay momba nako manokana zany dia anankitelo moa zany le fitoriana, anankiroa napetraka na anankiroa nangatahany président Pokotany sy ny préfet mifanesorana dia anankiray fangatahana nanesorana ny ben'ny tanàna izay zany nametraka le fitoriana. Izy rehetra ireo zany dia samy no laviny fitsarana avokoa zany izay na ny fangatahana fanesorana tsompanolontsaina izay nataon'ireo président Pokotany sy ny préfet ireo na ny fangatahana izay natao koa amin'ny fanesorana ny ben'ny tanàna. Zay zany ny zavatra nisy androany tamin'ireo zany fitsarana efatra izay natrehana teto anivon'ny tribunal administratif. Ny zavatra mety ho fanontanian'ny mponina tonga dia valianay mety hiteny mponina hoe dia ahoana zany ny toyany dia angina amin'izay ve ny mpanolontsaina fa dia hipetrapetraka amin'izay satria mety atao dia ialako tsindra hoe misolo tena ny mpanolontsaina rehetra amin'ny teny hoe zay dia nanao ny asanay foana araka ny tokony ho izy amin'ny mampanolontsaina araka ny fitianan'ny mponina Antananarivo anay dia vonona mandrakariva hijoro ho amin'izany andraikitra masina nametrahana anay izany. Eo anivon'ny vaovao trangam-piarahamonina indray dia ny trangana Savorivory Vaomaraina androany ny tena anivon'ny commune Anosiala ao amin'ny district Anambohidratrimo. Misy ny fikasan'ny commune Andravatrano eny an-toerana ka niteraka fitokonana tamin'ireo mponina androany Vaomaraina. Tany an-toerana nanao ny angam-baovao ny namana mpanao gazety Germain Menjanary teo amin'ny sary sy ndra tsara hitahiry ena ranariny irina. Tsekenay tompoko fanonganana satria tahaka izany no zava-nisy teny amin'ny Fokotany Anosiala androany. Trano manodidina ny 500 isa no kasainy eo anivo ny fiadidinan'ny commune Warodana. Tsy mbola fantatra mazava ny tena antony raha ny fanadihadina natao tamin'ireo mponina sy ny mpivarotra izay nanao hetsika fitokonana androany. Ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka amin'izao kanefa dia mbola hiara-ny fandravana sy ny fandrodanana trano ihany hoy ireto mponina ireto. Sahiran'ireo olon'ireo mandr'ireo olon'ireo nalatsangana le trano tsy moramora manatao hoe nandro fotsy tsy matory andreo manalina nanaovana an'ireny tsena reny dia ahoana tompoko amin'izao fotoana fa ao anatin'ny fahatranay tompo anatin'ny fahasahiranana ny zaza madinika ny ankizy mianatra dia ahoana kosa amin'izao fotoana misy hoe arodana ny tsenana Anosiala tsisy arodana daholo hoaiza zany zay vahoaka madinika eto Anosiala. Raika amin'ny 50 taona niainako teto amin'ity tanàna ity fantatro hoe sahirana ity commune ity mahafasahirana an'ity commune ity sarotra kosa ny fiainana aminay zany aminay olon-tsotra fianakaviana no anatin'ny toerana io tsy ekena ary lavo na marindrano ny fandrindrana ny tsena commune ny antony itombonjay ny olona tsy manakatao tsy mananasa tsy manakitoerana sahirana vahoaka ao anatin'ny fahasahiranana itsapavaratsika fa aloha ivela normal ny olona. Hatramin'ny taona 3 no efa nioromponena na ireto mponina ireto ary samy nandalo ireo mpitondra ny fandimby-teny fotony avokoa. Amin'izao anefa dia namoahany eo anivon'ny commune taratasy fampafantarana fandrodanana izao fa nitsakitsahana nyzo fototra maolona izao ho hatrany ny fanazavany ireto mponina ireto. Aminay dia tsy rarina sady tsy ara-dalàna zany satria voalohany ireo mponina ireo dia nanajary nandritra ny taona 3 sy 4 arivo mandrakizao tsika amin'ny teny izao ary ny toerana dia tany mpanjakana zo fototra tompoko ny manajary tany mpanjakana sy ny misitraka azy manaraka ny ambaratonga ny rafitra rehetrarehetra ka noho izany ngaben'ny tanàna ve amorona 4 Mbs fianakaviana ve ngaben'ny tanàna ary manarakaraka zany hoakorotana ve ny fiainam-bahoaka zay efa sarotra ankehitriny zo fototra tompoko ary zo maolona ny fananana trano itoerana. Efa nisy ny dingana sy ny fampafantarana izay efa nataon'ireo mponina amin'ny ambaratonga-pahefana izany tokony. Hatreto dia mbola mandraona ny anatanteraka izany hatrany eo anivon'ny commune. Tsy ho ekena hatramin'ny farany izao zava-misy izao ho hatrany ireto vahoaka madinika ireto.
Ny vaovao tapatapany kosa indray ary dia nanototra tetika asa vaovao amahana ny olany fandroanana antsokosoko ny arena voajanahary sy ny kolikoly mifandraika amin'izany ny fanjakana amerikanina tamin'ny alalan'ny USAID. Mitetina 3 faingo 4 tapitrisa dolara ny tetika asa ary aharitra 3 taona. Mpiara-mombona antoka maro toy ny Transparency International Initiative Madagasikara, ny Alliance Voargasy no miara-misala sy miara-miasa amin'ny fanatrarana an-tanjona fa ny VVF Madagasikara kosa no lohalaharana mitarika izany. Natokany mpiandraikitra avy amin'ny masovo amerikanina raha matoa mihayata ity tetika asa ity androany. Hatramin'ny 2024 ny gouvernemanta amerikanina dia namatsy vola mitetina efa hatrany amin'ny 10 tapitrisa dolara entina miady amin'ny fandroanana antsokosoko ny bibidy sy ny zavamaniry ary ny hazo sarobidy manatsara ny fivelomana ary manamafy ny fitantanana ny arena voajanahary. Vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa iray dia trano folo tafo no kila tsy nisy noraisina tany Amboasary Atsimo ny alarobia lasa teo. Raha ny vaovao dia vokatry ny tsy fitandreman'ny olona mipetraka atao amin'ny trano iray no natonga ny firetana. Fantatra fa tsy novonoina ny afo taloha nandehanany ka nitarika ny fahamaizana. Ny dedaka ny afo ka nihitatra tamin'ireo trano manodidina izany. Tsy voafehy izany ka nahamay ireo trano manodidina ireo ary lasa lavelona ary ny afo avokoa ny entana rehetra atao anatiny hatramin'ireo taratasy ilaina maro samihafa. Tsy afananana inona na inona ireo mponina noho ny rantso misy nandritra ity loza ity. Ny angaviana ka nandefa camion mpamonjy ny orinasa iray tao an-toerana. Simba tena andalana nefa ilay fiara. Tsy nisy azo atao fa rava ny fananana no jerem-potsiny ny aitrano. Tsy nisy kosa nefa naratra na koa ny namony ainy saingy fahasimbana ny petsaka. Manantsoavo moa ireto mponina izay tradoza ireto hijery akaiky izao loza nahazo azy ireo ary mangataka ny ametrahana ny mpamonjy ao Amboasary Atsimo. Fa ny CCS kosa ny doroala sy ny dorotanety teto amintsika tatoato tao anatin'izay andro maromaro lasa izay. Omaly tanety tokony 520 hektara be zao indray no maikilan'ny afo tao Sambaina, commune Ambobary Antsirabe faharoa. Ala sy tanimboly no may nanodidina ny université adventiste tany Sambaina. Nahery ny afo ka sarotra ny famonoana azy. Naharitra ora maro vao mahatanteraka izany. Tamin'ny 10 ora maraina teo eo kosa no niandohan'ny fiaretana ary ny ariva vovo fetateraka ny afo. Tsy nisy moa naratra na ihany koa ny fahasimbana nateraka ity firetana ity. Na izany aza efa mandeha tanteraka ny fanadihadiana sy ny fikarohana izay tompona andraikitra amin'izao dorotanety izao. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia hotanterahana ny alady ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny lalao apay 40 amin'ny fiadiana ny amboaran'ny CAF ifandrana ny CFFA andoharany fotsy izay solitenan'ny Madagasikara amin'ny fifananana afrikana ity sy ny interclub any Angola. Manomboka amin'ny 4 ora lalao ary afaka hatrehany mpijery izany. Izay amin'iny fa eo amin'ny lafim-baovao miresaka iraisam-pirenena indray dia raha tsy nandry ny sapeo firy intsony ny filoham-pirenena amerikanina teo aloha Bill Clinton atao riny ny fotoam-pitsaboany tena dia fantatra indray izao fa tody tsy fahasalamana indray ny tenany amin'izao fotoana izao. Andro vitsy lasa izay no nampidirina sy mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly iray any Californie ity filoham-pirenena amerikanina teo aloha ity. Mialy rarombana ary sy Mateo Prince. Nanomboka tamin'ny talata lasa teo no notazomina sy manaraka fitsaboana ao amin'ny hopitaly any Californie ny filoham-pirenena amerikanina teo aloha Bill Clinton izay efa mananika ny 570 taona ny amin'izao fotoana izao. Araka ny nambarany mpitondra tenin'ity fiara no malalaka misy dia tsy fahatomombanana any amin'ny rà na infection du sang izay mamafisa fa tsy misy fandraisany amin'ny valanaretina COVID-19 no mahazo ity filoham-pirenena amerikanina teo aloha ity. Efa nahazo fanasitranana ary tsy ahina ny toeram-pahasalamany taorian'ny fikarakarany mpitsabo nandray an-tanana azy saingy kosa mbola mila fanaraha-maso ny tenany ho hatrany loharanom-baovao. Araka ny notanterany fahitalavitra amerikanina iray dia tsy misy fandraisany amin'ny olan'ny fo izay nahazo azo teo aloha ihany koa ity aretina mahazo any Bill Clinton ity fa vokatry ny aretina avy amin'ny taovam-pivalanandrano izay niparitaka tany amin'ny lalan-drany. Io aretina io no niteraka rerahana ho azy nandritra ny fitsidiana nataony tany Californie ka izao nampidirana hopitaly azy any an-toerana izao. Raha tsy ahivina
efa nahitra hopitaly noho ny fahatsetsehman'ny lalandray ity filoham-pirenena amerikanina teo aloha nitondra ny taona 370 ka hatramin'ny taona 20 ny taona 4 notsaboana noho ny aretina antsoina hoe angioplastie kosa izy ny taona 12 ary izao tratran'ny aretin'ny ray izao indray 12 taona tsy aoriana. eo amin'ny lafy mavaon'ny politika dia miandrandra fanavozana tena izy ankehitriny ny vahoaka manoloana ny fanoloana ny tale jeneraly ny orinasa jirama ankorizay dia mitakiny anesorana ireo olona mihevitra ny tenany ho ambony lalàna ihany koa ny solombavam-bahoaka Emilia Rambosalama raha niresaka taminay tamin'ity androany ity ary ny atsipriany momba izay eo amin'ny sary ny toky Ramarla. Misy amin'ireo olona mitanandraikitra ambony eto amin'ny firenena no mihevy tena ho ambony lalàna ka manao fanaparam-pahefana sy fampirorona eto Madagasikara. Efa nesorina tamin'ny toerana iny ny tale jeneraly ny Jirama teo aloha izay nahaberesaka ny fomba fiasany sy nampitondra fangirifirina ny mpanjifa ny Jirama ka andrasana ihany koa ny fanesorana andreo mpanao fanaparam-pahefana eto amin'ny firenena. Rehefa tsy alehany dia asorona, rehefa tsy maininina dia asorona, rehefa manala baraka dia asorona, fa tsy zay olona atahorana tsy afaka amin'ny teny any no asorona, raisiko ohatra fotsiny inona tsy adalana ataony ny sekretera général ny ministre miangovo fa inona amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao vao maika ary izy midehaka mahazo aina satria maninona vady ministra tsy azo atao inona dia izany zavatra izany nefa dia tsy mampandeha ny asa ao amin'ny ministère mihitsy satria ny ministre sy ny sekretera général tsy mifakazo, ny sekretera général sy ireo DG ary directeur maromaro miaraka mihitsy mifakazo dia maka izy io dia ozy hoe raha izao ihany ny zavatra mitranga dia mety tsy dia ino loatra izy fa tsarany io Jirama io satria tady io tsara fa amin'ny Jirama io misy olo ministra, misy olo USG io dia vakaiza dia fampijereo reo dia mety tsisina ka rehefa manao zavatra manala olo loatran'io dia tsy manao 2 poids 2 mesures fa tena atao mitovy tatana ny fanalana ny olona tsy alehany rehetrarehetra eny hatrany amin'ireny DG any amin'ny ministère en population zay misy dossier reny asorona daholo dia asorona daholo zay olona misy dossier rehetra mba olona mamadio fa dia lafa baraka ilay voaka malagasy amin'ny resaka fanindrena sy amin'ny fitantanana andraraha-mpanjakana. Andrasana kosa ny faratsarana ny tolotra omeny Jirama raha nambaran'ity solombavam-bahoaka ity. Fantanina mipetraka dia hoe ny olona solo azy eo ve hitondra tsaratsara koa ny amin'ny famahanan'ny olana ny amin'ny ho amin'ny mpanjifa ny amin'ny fanefana ny vola ho an'ny Jirama sa dia araka fitenenina hoe anotrany hoe Rakotozafiana ny Alexis izany hoe tsy fiatsarany ary ny tena raha tsara dia sao dia maika nasorona fotsiny iny zay netretrarao nasorana azy fa le olona soloa sao dia mbola naratsiratsy koa ny resaka amin'ny fanjifana amin'ny Jirama fa ny tena zavatra ilaina zao ny amin'ny Jirama io dia miakatra ny kalitao an'ny asan'ny Jirama qualité du service zany tsy tapatapaka ny jiro indrindrindrindra tsy midina miaka-midina ny herin'ny jiro 220 110 zay manimba ny fitaovana amin'ny tokantrano ana sy ny fitaovana ampiasana rehetrarehetra ary manarak'izay dia le facture indrindrindrindra mba tena stable amin'izay satria tsy fantatra tsotra ny facture ity fa misy akafetsena indraindray satria moa dia ataony autoreo levé dia avy eo tsy tonga dia miangona le facture rehefa avy eo dia amin'izay facture zany misy hoe première tranche deuxième tranche troisième tranche dia atao deuxième troisième daholo le facture amin'ny vola manaraka amin'izay mba miakatra be le facture dia mba entin'ny Jirama andratra tsara na amenona amin'ny banga zany amin'ny vola tsy miditra ao amin'ndraro. Ratsaivina dia anisan'ny orinasa malagasy anisan'ny potika tanteraka sy tsy mety tafiarina ity Jirama ity hatramin'ny androany nanomboka tamin'ny taona 2024 ka andrasana izay fanavozana ataon'ny tale jeneraly Vaovao na dia mbola mpisolo toerana aza. Famitoetrany kosa ny fitetezam-patra ataon'ireo mpikambana sy birao ao anatin'ny antoko-tiky Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ataon'ny faritany Mahajanga no nanohizana ny fameloma maso na ny redynamisation ny atoko. Tanjona voalohany napetraka atao anatin'izany ny famerenana ny filomarika ravalamanana eo amin'ny fitondrana samy mamonjy MBS Mahajanga. Ny amerina ny filoravalamanana eo amin'ny fitondrana amin'ny fivitanana manaraka ho avy io no tanjona ao anatin'ny redynamisation edinivon'ny Mahajanga voalohany. Tonga teto avokoa ireo biro politika avy andrenivohitra Madagasikara nanatrika sy nanainga indray aingavao indray
ny atokotiky Madagasikara amin'ny sehitriny fitiavana ny andriamatoa Flora Valomanana sy natokotiky Madagasikara izay. Ny fanaraka ny teto fa tena tanjona iray ny tratrariny dia ny tsy avakivaky ny tiky Madagasikara fa amerina izany fitiavana ny antokotiky Madagasikara sy amerenana ny Flora Valomanana eo amin'ny fitondrana amin'ny taona 2022 izay. Matoa natao ny redynamisation tahaka izao hoy ny secrétaire général ny antokotiky Madagasikara dia ny tsarana ny tanjona dia andray ny fanefana amin'ny fivitanana manaraka. Tanterahana androany teto Mahajanga ny redynamisation ao anatin'ny antokotiky Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia eo am-panatanterahana ny fitetezam-barotra maro izahay eo anivon'ny politika nasionaly mitondra fampahafantarana ho an'ny mpikambana eo anivon'ny antokotimma ny vaovao, ny stratégie rehetra ihany koa amin'ny fiantrehana ny hoavin'ny firenena, ny fiantrehan'ny atoko no hoavin'ny firenena, indrindra moa fa ny fanomanana ny fifidianana rehefa tonga ny fotoana hanatanterahana azy. Anatin'izany no fanatanterahana ny redynamisation. Tonga teto ihany koa izahay manazava ny sain'ny mpikambana ary manamafy ny fisian'ny atokotiky Madagasikara ao anatin'ny RMDM, ny tanjona ijoroan'ny RMDM ary ny tanjona tsy maintsy tratrariny atokotiky Madagasikara. Izay ny tena antondia teto Mahajanga. Ny fitain'androany zany zay redynamisation zay ny fienonan'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny mpikambana ao anatin'ny atokotiky Madagasikara eto Mahajanga, ny fijerevana ny vahaolana miaraka amin'ny rafitra zay tokony ho atao anatsarana n'izay rafitra zay mba anatanterahana sy anatratrarana ny tanjona zay tiana ho tratrarina. Vonina hatrany araka izany ny voakany Mahajanga rehefa tonga ireto olona lehibe avy any andrenivohitry Madagasikara ireto. Vonina andray ny fanion ary vonina indrindra ihany koa ny amerina ny Flora Valomanana amin'ny fitondrana. Eo izay lafomba vao izay hatrany dia tsy niresaka politika ihany no masondrasony mba vaovao voafidy tamin'ny anarany antokotiky Madagasikara na ny antokotim fa eo ihany koa ny fanasoavana ny zanaky ny malagasy fampiofanana na maimaim-pona ny resaka leadership an'ireo tanora any Mahajanga indray no nanohizany nisy mba vaovaka alaira Tsimbazafy izany asa sosialy izany androany taranja izay manavanana ihany koa ny filompanorona ny antokotim Marc Ravalomanana. Mbola namana mpanao gazety samy mamonjy MPS Mahajanga atrany. Nampanao fifoanana teto amin'ny Magro Mahajanga be foibe ny antokotiky Madagasikara nisy vaovaka voafidy atao andrenivohitra dia député Alain fampifoanana mahakasika ny leadership mba ahafahan'ireo tanora mijery ny hoaviny sy ahafahany mandray andraikitra ho an'ny tenany mba tsy andraikitra amina olo hafa na tsy andraikitra ho an'ny ray aman-dreniny ihany koa. Fampifoanana ampivelatra ny sainy sy ijerevany manodidina azy sy ny hoaviny ray amanontolo. La formation leadership androany aloha ny lamina tena nafinaritra be, tena misaotra betsaka ny monsieur le député fa tonga aminay le afatra dia fangatahana fotsiny zany avy aty aminay mba hatolotra ho an'ny tanora maromaro ny fifanana ohatran'ireny satria tena mamoa ny atao hoe subconscience ny tsirairay. Mifoa daholo zany le toe-tsaina izay mbola natoritory ka lasa tia karokaroka dia lasa mahafantatra amin'ilay fahaizany mitondra zany fahaizany tandany. Dia misaotra betsaka zany amin'ny formation. Mahafinaritra ilay izy lesona lehibe azo tsoahana hoentina hiatrika amin'ny fiainana ray amanontolo na ho antsika tanora na ho an'ny olona lehibe izay mbola matoritory any angambany dia entanina zany izy amindra ilay formation na leadership fahaizana mitatana tsika rehetrarehetra zao dia hitatana tokantrano, hitatana ankonana, hitatana firenena ny ray androany irareny zay. Dia misaotra be dia be mankatelina ho an'ny andriamatoa député nanomeny information io. Natao zao fifanana izao mba hijerena ny tanora amin'ny lafiny rehetra mihitsy, tsy amin'ny tontolo politika ihany na ihatra amin'ny sosialy na ny fidiram-bola, indrindra moa fa nitanjona ny asa sy ny asany tena manokana no natao. Formation ity zany dia ho an'ny tanora eto Mahajanga nanao tamina auto-école ireo tany am-boalohany ary linina ihany koa amin'ilay hoe rehefa tonga zany resaka fifoanana mahamaim-poana izay nameny député Alain resaka fitantanana na leadership dia tonga ihany koa izy ireo nanatrika an'izany fitantanana fitantanana mahamaim-poana izay dia tanjona dia hoe ahoana ahafahan'ireo tanora ireo any aoriana mizaka tena
afahany mamely tena ho azy manokana mba tsy ekena ny hafa tsy ekena amin'ny ray aman-dreny fa manana projet azy manokana izy ary izy ihany no afaka mampandroso ny tenany any aorena fa tsy miankina amin'izy intsony. Fa voafantana atao anatin'ireo mpikambana ao anatin'ny olavitry ny mpanao gazety na ny OGM isolo tena ny mpanao gazety ao amin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni mandritra ny fitoam-pitondrana manaraka i Marc Antoine. Isahana ny fandaminana asa mandritra ny fifidianana no andraikitry ny solo tena ny mpanao gazety amin'ity araka izany. Omaly 10 Oktobra moa no navoaka sy nalefa ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety ary Amato Gérard Rakotonirina atany amin'ny filohan'ny seni izany fanambarana izany. Fanantanteraka asa sosialy ho fanampina ny mponina eny Andranomena sy ny manodidina iny androany ny sonomba vaovao Tojo Andriamapandry fanamboarana tetezana izay isany manahirana ireo mponina io natomboka tamin'ity androany io. Jeremy Menjanary sy Manora Andriamalala. Efa antaonany maro no niteraka fahasahiranana ho an'ireo mponina eny Andranomena sy ny manodidina ny fahasimbany ity tetezana ity. Ankoatra ny fitaintainana amin'ny loza mety atoerana ho an'ireo mpandeha dia eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana teraka izany. Lasa toerana fanararotana ireo mpanao sintomahery sy mpanendaka vokatry ny fahasarotana amin'ny fiampitana azy. Zao fotsafotsaso zao dia teo ny mpivoaka, teo ny marary, teo ihany koa ny ray aman-dreny izay sahirana amin'ny fandehanana dia efa naratsa teto avokoa nefa ankehitriny dia natolony anay fotsafotsaso nataony maimaim-poana satria izany tokoa natao hoe asa soa iombonana. Zany araka ny voateninay teny am-piandohana dia laharana voaloha izy raha fanaovana asa soa ety boribory tamin'ny fahaenina anehoana fisaorana fifankahatsahana anazy. Nandray an-tanana ny fanamboarana io tetezana io nanomboka androany ny solombavam-bahoaka Tojo Andriamapandry. Vola madiodio avy aminy no anatanterahana ny asa. Efa mataona maro zany ty tetezana eto Andranomena ty tsy nisy piketika. Tokony commune urbaine Antananarivo nanao an'ity tokony ministera zay mpiahana zany no tokony nanao an'izao fotodrafitrasa zao zay tompony andraikitra rehetra dia tsy nisy nijery. Nefa izany tetezana zany dia andanan'ny olona Manarivo ny Amanalina eto Andranomena dia ny mampanaelo hitanareo ny faratsiny dia be da be ny olona maratra zany tao anatin'ilay izy na ny bevoka io na ny zazakely na ny zokiolona zany dia naratra tao anatin'ilay izy. Noho izany nanantonana ny vahoaka dia raha andro taorinan'izay dia efa manomboka androany io ny asa ao anatin'ny fotoana fohy ao anatin'ny 12 andro no anaovantsika n'izany asa zany ary tsy vitan'izay ihany fa ny courage manaraka ny tsikavona ny maimbo mbola hoe sorona daholo irahana amin'ny fikamarana misy eto Andranomena ny angatahana amin'ny mponina Ambomanarina zany amin'izao fanaovana izao fotodrafitrasa goavana zao tetezana izao dia mba hoe rehefa vita ilay izy dia mba kolokoloana izany tetezana izany satria any vahoaka io tena hoe anisany mahazava-dehibe. Ny fahavitana izay koa dia misy ny mpanendaka zany satria etsy amin'ny sisiny etsy sisa no andehanana dia vao mandeha rivariva ianao dia voendaka daholo ny vahoaka anaty Andranomena zany ao anatin'izay. Zany hoe ny fahavitana an'ity zany dia tsy vitany hoe milamina ny olona, miadana ny olona fa ny sécurité kotsany dia mahafaly ny olona ary mampidana ny olona aty Andranomena. Ary mbola mametoky amin'ny voaka ny Ambomanarina fa mbola verinaina dia mbola mitohy hatrany ny asa soa izay ho ataoko. Tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka ny asa toy izao saingy tsy andriny tsy fandraisana andraikitra avy amin'ireo voakasika ny tenany noho ny fahasahiranana ireo mponina hoy ny nambarany. Vory ireo solotenan'ny mponina niatrika ny fanomboana ity asa ity androany. Nitora ny fanehoan-keviny mahakasika ny olana aratany izay mitranga ao Nosy Belleville androany ny mpahalalana iraisam-pirenena Ramatoa Arlette Ramarson nambarany fa tsy azo leferina intsony ny fibotona tany ataony izao fitondram-panjakana izao amin'ny vahoaka malagasy. Misy matsy ny fikasana anomevahana ireo teratany vahiny ka anliana ny vahoaka madinika izay efa nanazary izany antonany maro. Jeremy Menjanary sy Manora Andriamalala. Io lalàna numéro 2015-013 io dia tolo-dalàna zay napetraka ho adopteny ho raisin'ny fanjakana ho atao lalàna hivoaka ary milaza io fa hoe ny tany avy any amin'ny colon zany, ny tany avy any amin'ny colon dia omena ny citoyen malagasy dia ny fanjakana no mizara azy. Zay ny lalàna tompoko kanefa ny HCC dia tsy fantatra fa dia toujours mamoaka lalàna tsy alehany dia ny foanany io zany hoe foanany zany zao no tiako ambara aminareo
Madagasikara dia maleo tena. Ka rehefa maleo tena Madagasikara dia maleo tena daholo ny tany ao anatiny. Ka rehefa maleo tena ny tany ao anatiny dia tsy anjaran'ireo fanjakana mamoroporona lalàna milaza fa hoe tsy conforme à la constitution. Conforme à la constitution tompoko. Na tsy voalaza anatin'ny constitution mazava tsara dia lalàna iraisam-pirenena io tompoko. Rehefa mahazo fahaleovan-tena ny tany lehibe dia maleo tena daholo ny tany ao anatiny ary miala ny colon. Ary rehefa miala ny colon dia miverina amin'ilay tompony, izany hoe ny malagasy le tany coloniseny. Fa tsy ianareo ny manao lalàna indray hoe milaza nareo fa hoe inona moa? Milaza nareo fa hoe tsy voalaza ny constitution. Na tsy voalaza ny constitution reo, ny constitution dia mipetraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena. Ary lalàna iraisam-pirenena dia lazaiko anareo hoe rehefa hoe maleo tena ny tany lehibe tamin'ny 1960 zany dia maleo tena daholo ny anatiny. Dia miala ny colon rehetra tompoko. Fa tsy ianareo mamoroporona zao zavatra rehetrarehetra ka avereny tanin'olona tompoko. Ny tany colon avy any colon rehetrarehetra dia avy aloha hiverina amin'ny tompony. Ary ny tompony dia malagasy tao, malagasy efa mipetraka tao. Dia averena amin'ireo lazaiko hoe fikambanany sakalava zafiny fotsy. Zafiny fotsy ireo ny tompony dia averena aminy. Zay ny tiako ambara fa tsy raidraisina amin'izao ny taniny. Za tsy resaka momba ilay siramamy karazany fa tsy ny anterenareo ny jerena fa ny anteren'ny olona ary tsy vitany hoe anteren'ilay olona ihany fa tena tompony ireo. Dia izay dia manizingizina mihitsy fa tena tompony ireo. Ary rehefa tsy hanao nareo zay apakatra ny olona ambonimbony kokoa any amin'ny iraisam-pirenena fa tena manaonao foana ny HCC. Efa teniko hatramin'izay. Fa atomboka amin'ny fanovana ny anarany ho lasa Madagasikara Airlines ny drafitra fanarenana ny orinasa pitaterana anabakabaka Air Madagasikara. Io anarany io no anarana fantelony isaloran'ny ity orinasa mpanjakana ity. Madair izay no niantsona azy tamin'ny taona 2017 niova Air Madagasikara izany tamin'ny taona 2017 ary izao lasa Madagasikara Airlines izao atsoatsy. Ankoatra ny fanovana ny anaran'ity kompania malagasy ity dia isy ihany koa ny fandroana mpiasa maro ao amin'ity orinasa mpanjakana ity araka ny loharanom-baovao hatrany. Amaranantsika ny vaovao dia andeha ho fitina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity andro miaratiana sy andro rakoto malala. Miovanarana fanontelo ny orinasa mpanjakana Air Madagasikara tany vadika ao Madagasikara Airlines. Mahitsy ny solombavam-bahoaka Stanislas raha nilaza fa amin'ny tontolo ny ity sehatra ity arahina sy ny hevitra ambadika amin'ny famadihana izany anaranjany. Volony ratsy tareny ratsy ka volona olakolana azonao misy système andray io tsy fatako na izy fa modina taona amidy tena ndrodroana io fahalalako azy tsy fatako mety namidy tamin'ny zareo mpanambolan'ireo sy ny tariny dia nivoana le hirmady mety condition mpampividy azy io hoe be loatra le fanokevitra ny aetetako fa tsy hoe zao ndray an'ireo ty lazany ty le rangahy ty vidinay areo fa ataovy ny complétion personnelle azinao dia tsy hita zay anaovana azy dia mody hoe navadika le anarany fieritreretako dia tena androka piasa be da be no mibadika ino tena androka piasa izy dia tahako kenatra daholo ary ny zavatra rehetrarehetra reny ka se nataoko ana hoe amidy izy io na zavatra ataova zavatra hafa fa raha fahinako azy mbola ila ezaka be da be satria raha ny tena nanao zao zay nanafenako ndrimanty tatatatana mihitsy ny termady ty satria firenena raha makany amin'ny firenen'olona anao tena zanaka tena hoe io ny tena manana souveraineté io ny tena mafy pays hoe tiandreo planina anay misy nefa ninao dia tena efa nitsokofoka au contraire tena fahalalako azy ty Madagasikara tena vandrareo tena izy mitsara tena hoe mandroso fa tena fitsarako amin'ny fotsy miangatra ny amin'ny tempolo taona ranga Madagasikara niembotra. Ankoatrio voaresaka tao anatin'ity fandarana ity ihany koa ny mahakasika ny sehatra ny fambolena sy ny fiompena eto amintsika. Miady irery ny tantsa tsy misy mpijery kanefa sehatra isan'ny miantoka ny fiveloman'izany. Tsy tantaratra izay fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloan'izany miandry ny vahoaka itrotra foana vao mandray andraikitra. Hoe maninona ny tsijerevany fitondram-panjakana ataovy raha-pahamehana ny budget rehetrarehetra ny tokony ahopana be da be kokoa ny amin'ny fambolena sy ny fiompiana hoe jerevo ny rano esory ny tsikafona ary jerevo ny masombola ataovy mora
tamin'ny andro ny filora valomanana zany ike no tokony ataonareo e tohatrany ve de tsy vita ao anatin'le izy zavatra hafa indray no atao raha tokony anao kanja manara-penitry nareo tohatrany no atao e jerevona fa maty ny olona tsy minakanina ny olona rehefa tsy jeriny rano nareo a de andray andraikitra ohatra ny mpandrarako hoe elasanareo igrevy eny ambony ranona ve reo tatsara eo ibahana lalana zay ve nareo vao andray andraikitra zay nareo vao atahotra ao anatin'le izy e ka mba tsy isian'izay zay fahatezerana miopapa natao nitatsahany zay ary za tsy mampirisika anazy ho an'izay fa rehefa ohatra kosa mbola zao nataonareo a de lasa makany a ireo tatsareo mino a fa olona miaino a ny fitondram-panjakana ary voamaly ny filompirenana no ny teny hoe ny ainao izy hatramin'izay ny ainao nikezany ianao e fa miaino ianao andre matofoloha fa taterao asa izy miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao raha vitantsika mametraka an'izay tohatra an'izay a raha itsika no mitantana an'izay fivoahany sy vitirandrano zay a mandroso Madagasikara lafin-javatra maro no voaresaka tao anatiny ity fandarana ity androany mahakasika indrindra ny raram-pirenena ankehitriny dia zay koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanany fampalalamavoa tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza-donoina fa mbola misy tahaka ny mazatra ny fandaharana global news aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa no anarahinao ny fandaharana sahilasao ary aorin'izay kosa dia mbola misy ny andian-tantara mitondra lohateny vampire deoreza aorin'izay fandaharana sahilasao izay ny oronan-tsary indray amin'izay atotry ny MBS Zoma kosa amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny fesao ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rapitso indray ry tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko